Ny ampalalana ny rehetra ny makasika ny hetra raha ny fanazavana nentin'ny sendika sy ny mpandrarapiasa eo anivon'ny tsena ny tsy fahafantaran'ny rehetra izany no mahatonga azy ireo ivona amin'ny zava-misy hiala ihany koa amin'ny ara-dalàna araka izao fanazavana izao. Problema amizao misy ataoko hoe lalàna apetraka ny fanjakana io lalàna io tsy dia hain'ny olona rehetrarehetra loatra le mikasika ny hetra le fampianarana momba ny hetra zany tokony ny olona rehetrarehetra no mahay an'izay ary tokony isy hoe tsisy hoe fandoavam-bolana ohatra zany satria ny olona rehetra dia miatsehatra amin'ny atao hoe tsena tsisy olona nareo tsika rehetrarehetra zao miatsehatra ao anatin'ny tsena daholo na mitanto hoe mpanjifa fotsiny ary zay zavatra zany tokony fantatry ny olona rehetra fampianarana momba ny atao hoe hetra zany fa zao misy fotoana tonga tsena ny ataoko hoe responsable mitondra basy ohatra dia tsy fantatry ny olona le izy mitondra hoe responsable ny anatin'ny sehatry ny hetra dia zavatra mitranga dia zao ianao tokony andohotro zao tena misy olona mpivarotra miala eo amin'ny sehatry ny atao hoe mpivarotra ara-dalàna miantony dia zao noho izay antony zay lasa informel izy nefa tokony formel amin'izay zavatra zay zany zavatra zany zany tokony ampahafantaran'ny olona hoe zao anie ny antony fa tsy hoe tonga eny izy dia hoe ianao tokony andohetra ohatran'izao zay zavatra zay zany apetraka